fisaorantsika an'Andriamanitra tompoko dia andeontsika rehetra hiaraka hitehaka farazay mafy. Zao no lazain'ny Baiboly, mety hafatanana ianareo olo-masina atao mafy mitehaka. Halleloia. Dia miarabantsika rehetra tokasoa eto androany amin'ity fotoam-pivavahana iarantsika manotriny ity. Dia arabaina toy izany ianareo manokopakopa tany ho anareo any tokantrano izahay matoky eo fa hotahina be indray ty fotoan'androany ity. Amen. Amen. Ka dia andeontsika hivavaka ametraka ny fotoana rehetra mba hotahin'Andriamanitra apetrao amin'ny fonao tananao azy. Raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa tokasoa eto izahay anompanao amin'ny androany ity. Ny fotoam-pivavahana androany dia mitondra lohateny hoe vavaka mandravasakana. Ka dia izy fiatsaikany aminay zany loha hevitra izany voavojo izahay maloana ny sakatsakana rehetra izay mety mitranga eo amin'ny fiainanay. Tompo hotahiny izahay, hotahiny izahay, ho asoaviny izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia. Amen. Tohisantsika amin'ny fanompona hira anankitelo vetrany no hiarantsika amin'ny reto namana fitarika fiderany reto andao antsika tompoka. Hira anankitelo dia mitohy ny fotoanantsika rehetra. Halleluia. Andaontsika mbola ity tanàna ho an'i Jesosy, ity tanàna ho amin'ny fanahy masina. Raha mbola misy mafimafy ho izany satria ho an'Andriamanitra ilay izy dia atao mafy dia sy horakoram-pifaliana hiderahantsika sy hametra-voninahitra anazy. Halleluia. Dia manamafy ny fiadanan'Andriamanitra, fiadanan'i Jesosy ho antsika tonga eto anompan'Andriamanitra sy ho anao izay ho atokantrano koa. Izany fiadanan'i Jesosy izany dia tena amin'ny karazany be da be. Dia izay fantatrao hoe fiadanan'i Jesosy tianao ho tonga amin'ny fiainanao dia ho tanteraka aminao izany raha inonao. Amen. Andaontsika hitsangana avy hatrany amin'ny voninahitra an'Andriamanitra hidera azy. Mbola tany hatrany ianao dia efa teto ny présence an'i Jesosy, teto ny heriny, eto izy izany. Amen. Dia raha eto izy tsy hoe hijerijeranao fotsiny izy hoe eo ianao fa tonga, fa raha eto izy dia anao ny heriny amam-boninahitra lehibe. Ka raha eto koa izy dia mijery anao hoe manahoana ny endrim-panompona omenao azy androany, manahoana ny fiderana mendrika tolotra ho azy androany, manahoana ny fanompona mendrika tolotra ilay Andriamanitra lehibe ilay mbola noho ny fahasoavany nahatoy izao anao, ny fahasoavany mbola nampijoro anao, ny fahasoavany mbola iainanao androany. Raha tsapanao hoe tena mendrika sy lehibe ho Andriamanitra izay tompontsika eo dia tena omeo anazy ny tsara indrindra. Amen. Meo anazy ny tena kanto indrindra avy aminao sasy izany ve raha marina izany dia andaontsika mbola ity tanàna ho an'i Jesosy atao mafy be mihitsy ny ity tanànanao fa ho an'i Jesosy izany. Halleluia. Tsy alamaina ianao androany sasy izany ve ananatra an'Andriamanitra tsika tompoka andao hiterana azy avy hatrany. Eo ary. Terao dia kalasao aizany ka pifalila asandra toviovile tena sanazana tolotraye yesaza mandrakisaye o Jesosy mandana isa aitiane Don't fidera, anao ni fiandiana ne. Anao ni fiandiana ne. Anao Jesosy anao ni fiandiana ne. Eu ni vou fidera, anao ni fiandiana ne. Eu ni vou fidera na.
karazao izy mendrika oderana asandratovy sainy iresana tafanaye iresana mandrakisaye iresana mandrakisaye o Jesosy mandalo iza aitiale hanarakanao hanagatanao etsai Jeso avy manatonanao foiray Jeso mety mahiterananao mahatsynanikiantanao anao firavaova anaty tafakalaza idontoro fitera anao ny fiandrianane Jesosy anao fiandrianana ewany vofidera ewany vofidera anao ny fiandrianana ewany vofideranana ewany vofideranana ewany vofideranana. Aminao tany mpandohana hoe etsy Jesosy androany nisy fotoana rehefa natao nisy mariasy tao araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tao akana dia raha tokony Fotoam-Bavaka ny zavatra niseho teo noho ny tsy fampin'ny divay fa noho ny présence an Jesosy teo dia lasa voninahitra be lasa hery lehibe lasa fandresena lehibe lasa nalaza hoe mariasy tsara indrindra satria tsara ny fiandohany dia tsara ny fiafarana androany koa noho ny présence an Jesosy eto ho tsara ny fiafarany fiainanao tsy ho tahaky ny idiranao teto ny voanao androany amin'ny fotoana rehefa mpanompo an'Andriamanitra tahaka izao ianao dia tena miandrandra zavatra lehibe aza atao hoe fahazarana hoe tonga hitady an'Andriamanitra hiderana azy fa amin'ny fotoana ianao mitady anazy tahaka izao dia miandrandra zavatra lehibe voalohany amin'izany andaontsika ananatra an'Andriamanitra dia tena tiako tsampanao hoe io fiderana izay ataonao io atao hoe io ny akasika an'Andriamanitra amany olana anao io ny akasika an'Andriamanitra anasitrana ny aretinao io ny akasika an'Andriamanitra amafanyratra ao am-ponao rehetra Jesosy androany tena mendrika azy ny dera tena mendrika azy ny voninahitra satria lehibe loatra izy tompony zavatra rehetra izy ary tsy azo ferana amin'ny fahefana Andriamanitra mendrika ny derana dia mendrika ny azy ianao dia izay vahoakanao miankohoka anao tena mifatoy ianao anatin'izany ira federana izany raha mety dia asandrato ny tananao dia ataovy amin'ny fonao rehetra ny federana Shiny tananay manao mauvuninaita mejikianitela simiaza asada shiny tananay manao mauvuninaita
ny herinao tsy miohomaly an'io ary-mahadraka izay nao ndreto ny vahoakanao miankoka aminao milaza ny fahatsaranao milaza fahalehibenao amen 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 lehibe mahagaga miasanao tsy misy azo marina aminao tomboa lehibe mahagaga miasanao tsy misy azo marina aminao ny tomboa tsy misy azo marina aminao ny tomboa tsy misy azo arina aminao tsy misy azo arina aminao ny tomboa tena za mihitsy Jesosy io iza moa no azonay oarina amin'ny fahalebiazanao may manapaka an'izay tianao tapahany ianao dia may miasa amin'izay tianao esany ianao Andriamanitra ninina vahanao dia vavaka Jesosy io mpiady mahery ianao Jesosy io miondrika eo anaty any voninahitra ao zany dia ilainay ianao Jesosy mena ianao ny voninahitra ho anao miliary voninahitra ho anao ny voninahitra ho anao ny lasy ho anao ny mena ho anao ny sarotra amen 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 uazi ni zavachare hallelujah Jesus
tena mivavaha ianao anatin'ny fonao a pololo fiderana lazao zay maizy an'Andriamanitra ao anatin'ny filazanao ny maizy an'Andriamanitra dia izy hitantsehatra amin'ny fiainanao izy asa amin'ny fiainanao izy amangy anao androany hitany zavatra manahirana anao hitany zavatra miseho amin'ny fiainanao ny famezanao voninahitra anazy androany a dia lalam-pitahina ny fiankofanao a dia lalam-pahasoavana manome voninahitra anao zay Andriamanitra laza ny falebiazanao ho anao reriany voninahitra ny nofo rehetra ehetry fa ny voninahitra dia ho anao rerian'Andriamanitra mankalaza anao zay misaotra anao zay tsy azo arina aminao amafisy ny fahaloranao tena ho an'Andriamanitra amafisy fatsiana aminazy mandrakizay anao halleloia anao ny fiainanay Andriamanitra tsy saraka aminao mihitsy zahay halleloia ianao nefa nanakinanay ny fiainanay ianao no herinay androany dia ikasika anao ny fanahy masina ikasika anao ny fanahy masina ikasika anao ny fanahy masina meno anao izy androany halleloia 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 miteranao zahay dia izay manavao ny fahaloranay tena ho anao Andriamanitra milaza fa ianao reriany mpamonjy ianao ny mpanavitra ianao ny mpanafaka halleloia voninahitra ho anao voninahitra ho anao amen 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 pololo fiderana ny vavanao dia irao Jesosy meo azy ny voninahitra meo azy ny voninahitra meo azy ny voninahitra halleloia tsapaitanana mihitsy zany satria eto izy matoky sy marina miteny izy fa naizanaiza ingonandrona telo amin'ny anarako izy teo avoany a no etsika ho azy reriany voninahitra teto amin'ity toeranyity dia ho fafaiman Jesosy sy ny tananao asandrato ambony mihitsy androany dia andaontsika tena hiteny amin'ny Jesosy ny amin'ity androany ity raha mety aminao hoe Jesosy atena maminay loatra ianao tena tianay amin'ny fonay rehetra ianao Andriamanitra iza loatra moa tena mendrika iza loatra moa tena mendrika ianao reriny mendrika tsisy azo arina aminao raha mety aminao dia averiberenao amin'ny vavanao izao fotaon'izao hoe Jesosy tena tiako amin'ny voky rehetra ianao tena tiako amin'ny heriko rehetra ianao tena tiako amin'ny tanjaka ianao amin'ny fanahiko rehetra ianao mety hoe zavatra hafa foana rehefa tonga eo tongotry ny tompony mety miverimberina eo amin'ny vavanao fa androany andao tena ataontsika amin'ny fotsika rehetra androany aborakantsika eto anatrian'Andriamanitra fa tena tia azy amin'ny fotsika rehetra isika tena tia azy amin'ny fanahitsika rehetra isika tena hoe famponakasika ny fony no ataontsika eto amin'ity toerana ity satria androany tsy ataon'i Jehovah tsinitsinina ny fotorotoro halleloia makasitraka anao zay Jesosy eo tena tianay ianao Jehovah o tena tianay ianao fanamasina andeha averina aminao irerian'ny aja sy ny saotra ary ny tera Jehovah ray masina tsara indrindra amin'ny anaranao Jesosy halleloia 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 amen mazoto toerantsika manamafy ny fiarabana zay fanoetin'ny mpanompon'Andriamanitra teto ny tenako ary mbola manamafy ihany koa ny fanonana ny fiadanana satria inoko hoe multiplien'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo toerana io zany androany raha tena mino ianao dia ataovy tena amena ny olona feno finoana zany amen satria izao ny zavatra tena tokony ho tsapanao anatinao fa le fanompona rehetra zay hoentinao eto ka misy mpanatrika sa tsy zany ve zany hoe raha fombafomba ny andehananao eto dia tsy tena ho resy tsapanao le fahasoavana fa rehefa tena amfonao torotoro amin'ny fanahinao mangorakoraka ny anataterahanao ny fampona rehefa tonga eto ianao
tsy miala maina kosa ianao e tena za mino an'izany a ka raha tena mino ihany koa ianao eny am-pitoerana mity hafatanana mafy satria ho an'andriamanitra irery ihany voninahitra ary na io teka ataonao io azy tsy ho an'olombelona io fa ho an'andriamanitra amen dia matoky androany fa tena andray ianao a satria eto jesosy a malala ny zavatra rehetra tena andehananao eto izy a ary tena raha amin'ny fitiavanao azy ny andehananao ito amin'ity toerana ity a matoky a fa tena mbola tena hoe mihoatra mihitsy le fandraisanao a ny anjaranao eto amin'ity toerana ity isaky ny manompo andeharisika iroso amin'ny fandarana manaraka dia izao hoe le fanompona izay ahafahantsika manatitra ny fanatitra ka manentana anao amin'ny anaran'i jesosy ahako a raisiny tananao le izy a dia hivavaka ho an'izany sika ka manentana anao hatrany ahako a tsaroa fa voanitra teto dia nivavaka ny mpanofon'Andriamanitra avy eo nitotany fiderantsika ny ankohaka sy ny dera ary nanome haja an'Andriamanitra ny ainga ny pololotra avy any anatin'ny fonao tany loharanao a dia andao tazomitsika le fifatohana ao anatin'ity fanatitra ity dia mbola teneno amin'i Jesosy amin'ny fonao rehetra mihitsy fa izay zavatra rehetra ataonao eto a dia tsy hoe adidy akoriny fa fanekenao fa izy tokoa ny Andriamanitra ao a ary izay rehetra ataonao eto a dia tena asehonao amin'Andriamanitra mihitsy hoe mino azy amin'ny fonao rehetra ianao ka izay hetsika ataonao eto a dia ho fankasitrahana an'Andriamanitra sy tena fa tena fanehoanao fa resy lahatra ianao ny amin'ny fisiny raha iso eny tananao ry izy dia andao samiaraka hivavaka amin'ny fontsika rehetra sika raha masinao lehibe loatra ianao ary tsy misy azo arina aminao tenenay tokoa sy tonoana eto am-bavanay ianao Jesosy mivoaka avy ato anatin'ny fonay hoe rainay ianao satria rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo Jesosy tonga ny fotoana izay ahafahanay manome tsy ampy hoentinay amaliana ity eto anatrianao Jesosy raha zao zavatra ataonay zao fa zao ninonay zao Jesosy eo no mba etaetanay dia mba ho fanatitra kasitrahana eto anatrianao ny fanatitra ataonay miankohaka manaja manome voninahitra satria lehibe loatra ianao Andriamanitra raha ny ety tananay dia tena mety hoe tsy hitany masonao akory ka zao androany le fonay Jesosy manome izany androany dia matoky izay Andriamanitra fa tsy hita rehetrarehetra ianao fa akasitraka ny fanatitra izay hoentinay eto amin'ity toerana ity satria efa naterina ito ny fiderana fiankofana fandresena tena hoe resy lahatra izay fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao ka mendrika nomena voninahitra masina ianao ka izany mihoatra anao raha iso izany fanatitra izany Jehovah o andeha aviterina aminao ny azy sy ny saotra rintera Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka alleluia 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 amen tanterahantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary izany afaka mandroso ianao manatitra ny mpafolo-karena na ihany koa ny rakoboady eo ihany koa ny fanohanana ny amin'ny fandarantsika amin'ny aina aman-jery rehetra izay noko manokana fa tena ho amponao izany satria tena izay no akasitrahan'i Jesosy sady izany ve ho tanterahantsika amin'ny alalan'ny hira fiderana izany ny fanaovana an'izay fanatitra izay Tukana yani manakarenau mananas falyawa minire au falyami anaka mini Jesus tukana yani manakarenau mananas falyawa minire au So
jesosy tokana ihany manakarenao mananazy faliao aminire amo faliao miaraka aminy jesosy tokana ihany manakarenao mananazy faliao aminire amo Tukana yani manakarenao mananazy faliao aminire amo manakarenao mananazy faliao aminire amo manakarenao mananazy faliao aminire amo. Halleluja. Isaorantsika an'Andriamanitra izay fanatitra no entinao teo anatrehan'izay andeha isika andreny tenin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ka homariky ny fifandraisantsika tanana amin'ny alalan'ny mpanompony sady ho fiakarany ihany koa ety anoloana ity dia mbola ity tanana mafy mihoatra n'olona teo ianao. Halleluja. Raha mbola misy mafimafy noho izany dia nday hometsika ho voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Ya dia atoditsika ny tompotompo ny voninahitra fiadanana ho antsika rehetra dia manaritra ny fiarabanantsika rehetra tompoko tonga somatsara eto indray anompon'ny tompo isika. Amen. Za zao androany tena mahafantatra hoe tsy taka ny idiranao teto indray fa namboray lehibe indray ty androany ity tsy taka ny idiranao eto ny voanao. Amen. Andao arytsika tompoko tena hivavaka be vavaha be mihitsy ianao manoloana ny afatra sy ambaran'ny tompo eto izany. Aloha itsika hivavaka. Vavaha be ianao. Misaotra tompo. Misaotra tompo. Misaotra. Misaotra. Misaotra tompo. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teninao sy ambaranao eto an'ity toerana ity. Dia rainy ianao ankalazaina, menanao ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny teninao sy ambaranao eto tompo avy amin'ny alalako mpanomponao. Saolas. Karandalas. Da ianao manokanao semergalas. Mitondra ny afatra. Ianao no nanirakarina ny andriana sikafo ny vavaka fanamasina ary sikafo ny fonolona tsiray aby. Halleluja. Halleluja. Saotra tompo. Saotra fanamasina ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Eo am-pitsanganantsika nandray ny afatra voalohany metsika ny tompo amin'ny voninahitra. Ny teny dia Andriamanitra, teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra. Isaia 37:7 andinina 7:7 ny tenin'Andriamanitra novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
eny hatramin'izany andro izany ho izao no izy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako miasa ho ka iza moa no masaka an'izany miasa ho ka iza no masaka an'izany olla bara change de carrément de la falasika fanamasinao amaoara change de camer dia raina anao fanamasina amao ilay sikarta marasika afaka midiran'ny fanamasina ianao rehefa midiran'ny fanamasina raha fitabatisa ny fanamasina ao tenena ny teny tsy fantatra fa tsy mamenatra zany dia rao izy ka hamao de ka lay stubigolon de falas verion fanamasina marision de galasambescolol maistava papayery mpisolo vava mpitaridalana tomboka seronay ho an'ny andro fanafo-peon hamin'ilay iskan misy andata fanamasinao hamaondiny mihalaulisay scandalavalas balay sauscodololo change de maria balaso fanamasinao pianao sisaponao no sefalinao hamaria besolo Diriam halal sant kalemen lalas mitenem han terena fanamasina no asa lehibe perole nahan kalais itondra fanafana lehibe ho an'ny sakana rehetra perkolo malas kololo aiseolais
Dabaração delle festa. Feulosa. Fanne miscarlas. Misaotra tompo dabaskôrame delle fallas sotra fanamasina. Misaotra tompo. Mitene nafana io, mitene na iana, vununa ianoana uiti panumpona. Miteka ho amin'ny fanamasintsika dia samy mahazo ny terana. Samy mahazo ny terana. Alas. Ho anao raha lehilahy ilay natsony tompo teo a. Tsangana hoe ianao ilay natsony tompo teo ianao. Alas. Tena nanindra mihitsy ny tompo hoe tsy misy lehilahy miazaka zay ianao a. Ositraniko. Io aretinao io a. Tsy verina aminao tsozy. Alas. Izy koa ilay vehivavy anankiray somary efa lehibehibe teo. Tsangana hoe ianao ny toerana misy anao teo. Aiza ianao teo? Io. Ianao io a. Ahofa kely ny tananao. Ianao a. Tsy mitomany intsony ianao fa olona mpandresy. Mahola santoka le fela izy. Aiza le ranabavy kely iny? Aiza le ranabavy kely anankiray? Tsangana hoe. Io anao a. Ianao le izy a. Taovatra an'izao ny tananao. Tsy ho sarika anao intsony ianao a. Ary tsy sakanao intsony azo anao manomboka izao. Malasan paillasson le valesson tananazy. Aza mangovotra? Ianao aza mangovotra. Aza mipara rehetra mihitsy ianao. Misy mieritreritra eto ahoana ako. Tsy maintsy rava ny sakanao aminao. Maholasika. Rehefa rava ny sakanao aminao dia lasa mandeha lavitra ianao. Ary miazakazaka be ianao. Mbalasa. Inona mahatonga an'izany? Satria tadidio tsara ny teny nambaran'ny tompo tamintsika teo hoe miasa ozika izany mahasakana izany. Ny devoly tompoko mipanakana fa Andriamanitra miasa tsy misy mahasakana andrava ny sakana.
andriamanitra miasa tsy misy mahasaka hanandrava ny sakana miasa ozy andriamanitra ka iza mahasakana aitsika tsara paoly apôstôly manokana zao dia nahatsapa mihitsy hoe nitevolo ny tena mpanakana ary vakeo ngety ten'andriamanitra anankiray ty fotsiny hoe ao ny romanina toko voalohany romanina toko voalohany dia eo any 7:11 nge mivaksitsika ny ten'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy ary tsy tiako tsy fantatra reo rahalahy fa matetika no efa nikasa akaty aminareo sainga azo tsapina mandrakariva aho eo zao dia nisy fikasan'ny paoly amangy reo rahalahy reo kanefa ozy izy hoe azo tsampina foana izy dia jerentsika le hoe inona le sampina azo tsampina iza miasa ao amin'le tsampina ao amin'ny tesalonianina voalohany toko faharoa dia jerentsika mivalina izay petram-panontaniana izay hoe iza no miasa ao amin'le sampina ka nahatonga amin'ny paoly tratrany sampina ao amin'ny tesaloniana voalohany toko faharoa 9:20 amin'ny anaran'i jesosy koa maniry akany aminareo indray mandeha amindroa izahay dia izaho paoly nefa manina ozy no sakana ny satana izahay iza zany nitondra sakana teto mahatonga an'le sampitsampiny ireny momdadika ireny zany dia satana daholo nitondran'ireny sakana ireny ary midevolo moa dia sakirahany losifera foana hitondra sakana indrindraindrindra hoe ho an'ny tanjon'andriamanitra ao amintsika na itsika mametraka ny tanjontsika amin'andriamanitra dia izy koa mba mametraka sakana ary androany ambara ofisialy aminao fa ianao dia jery voasakana ary ianao dia mpandrafa sakana nanga lambala sambaska amen nisy fanakiana an'izay nataon'ny jiosy tamin'i jesosy dia jere tsara nge navaliny jesosy n'ilay fanakiana nataon'ny jiosy taminy filazantsara so ataon'ny jaona toko 5 andininy papiry ozy ny tenin'andriamanitra hoe ny raika ozy miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa tsy tadidiko moa izay fa ao amin'ny filazantsara so ataon'ny jaonao toko 5 ao ambaran'ny tompo tsara mihitsy ambaran'ny tompo tsara mihitsy hoe izao ozy miasa ndraiky io miasa tsisy masakana zaho koa miasa mandraka kehitriny dia raha ohatra zao ny andriamanitra rainy miasa tsisy masakana mandrava ny sakana jesosy koa miasa mandraka kehitriny mandrava ny sakana dia zay mino ny jesosy aotsangany ny tanany zay mino miasa taoko ny ataony keo mpandrava sakana koa zany ianao iza le mpandrava sakana tena andrava sakana koa zany ianao satria andriamanitra rainy jesosy miasa tsisy masakana mandrava ny sakana dia jesosy efa nitenikeo ny raiko miasa mandraka kehitriny ary zao koa miasa dia zay nataon'andriamanitra ray zany nataon'i jesosy dia zay nataon'i jesosy ataon'izay mino azy mazava ho azy fa ndrefy mpandrava sakana ianao izay miara-miasa amin'i jesosy za miara-miasa amin'i jesosy amen amen androantsika dia oravahantsika daholo zay sakana toizitsika ny tamin'ny heriny tamin'ny hariva dia toizitsika androany zay sakatsakana rehetra mety mahazo antsika mpino androany izao sezy sy le izao
tsy maintsy rava maninona hoe tsy maintsy rava tsy maintsy rava mino anao a dia miteny fa zay tsy mino a tsy miteny tsy maintsy maninona hoe tsy maintsy maninona hoe rava ny sakanao aminao androany olabala sambosikaralee ary io sakana io a dia devolo mametraka an'izay ary ny tena tanjony dia hoe zay zavatra tian'andriamanitra omena antsika dia apetrany ko sakana ny anazy fa izao tsy maintsy rava zany satria andriamanitra tompoko miasa tsisy masaka ny ranomasina moa ny sakatsakana raha ny sarahan'andriamanitrako tena fomba mahagaga nge zany e dia mihoatra lavitra noho izany ve le zavatra misy amin'ny fiainanao hoe ranomasina tsy mbola misy mihitsy andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena afa-tsy zao andriamanitra tompontsika zao tompoko ary tsy miova izy ny zanak'Israely ny tsofongana noho izany a tafavokety ianao faly tena misy olona faly be mihitsy androany izy are zay olona izay e amen 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 lasamaskalaskala amen hitanareo a zao ny afatra lehibe meny tompo antsika androany andriamanitra sao dia nanana mivinany hoe anafaka ny zanak'Israely satria efa nidina ozy andriamanitra amonjy anareo ka hitondra anareo hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any ny tany soa sy malalaka dia ho any ny tany tondra-dronono sy tantelo efa henoko ny fitaraina anareo efa hitako ny fijalianareo dia avy ahozy andriamanitra zany ny mivinan'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ary tonga dia efa napetrak'andriamanitra sady hoe tsy ohatra zao fijalianareo misy teto zao no zavatra tolotra anareo fa tany soa sy malalaka tany tondra-dronono sy tantely zany ke miteny zavatra tsara be daholo zany fampanantenana men'andriamanitra kanefa izao a mbola teo am-pialantanany Egiptianina izy noho izany tsy maintsy niantso andriamanitra olona hiara-miasa aminy izy anatsoan'andriamanitra hiara-iasa aminy hamoaka ny zanak'Israely am-pialantanany Egiptianina Mosesy ity nefa ny zavatra tsindriana mafy eto Mosesy rehefa natsoan'andriamanitra hiara-iasa aminy tsy miasa irery andriamanitra fa tsy maintsy miasa miantso olona zay efa natsoana izy sy mivonjeny hiara-iasa aminy Jesosy dia niantsoantsika hiara-iasa aminy amen tsy anareo ny fidy fa za mifidy anareo zay rehetra mpino tsy tokony mipetraka ambony dabilio tsony ianao tsisy an'izany mpino tsotra zao antsony manomboka izao fa mpino hitondra filazantsara andrava sakana ihany koa satria afaka androany ny sakana eo aminao dia lasa mpitony filazantsara ianao mpandrava sakana ianao laskarambesanare amen amen androany dia ho tanteraka izany ary teny tompo teo dia izay mino ao izy ny asa ataoko natao dia ny olona mino an' Jesosy zany dia hanao ny asan' Jesosy daholo tory filazantsara andrava sakana ampianatra ny olona atonga ny olona ho mpianatry ny tompo lasa mpianatry ny tompo izy ireo dia lasa vavimbelo ny tompo takanao dia mpandrava sakana takanao ihany koa halasambeska amen fa izao a Mosesy rehefa natsoan'andriamanitra mbola nisy sakana
nanina hoe mosesy mbola nisy sakana tsy maintsy vahana le sakanao mosesy vo afaka andravany sakana amina mpanaovan'andriamanitra azy izy ho an'ny zanak'Israely le zay mpialan-tanany Egyptiana. Tsy maintsy ravana aloha ny sakana tamin'ny mosesy. Hainao tsara ny teny mosesy rehefa natsoin'Andriamanitra izy fitianiko fotsiny rehefa natsoin'Andriamanitra izy hoe ndany ianao anafaka ny zanak'Israely dia zao teneninao amin'ny farao alefasiny ny oloko anopoa. Inona ny zavatra natao Mosesy voalohany? Za ve noany tsy ino izy na ianao amin'ny feoko izy anao hoe tsy nisy taminao zany Jehova. Hitatsika tena ivy-toerana ary io ny tena tsy maintsy ataontsika délivrance voalohany indrindra androany. Ny ivy-toerana tena amelezan'ny devolon'ny olona indrindra nampino ny saina. Inona hoe saina nametrahany sakana. Vao natsomy Mosesy pepony sainy Mosesy hoe ianao zao fe mba handeha hiteny amin'ny farao, ianao zay ohatra zao fe mivaleuranao pepony devoly. Singe na tonga Mosesy hoe za zao hoe dia inonony dia ino avy ve farao hoe sy tamiko Andriamanitra. Ny saina ny tonga dia fobahana. Efa niteny zany izy dia hozy Andriamanitra Mosesy inona zao iny tananao iny mba hatonga Mosesy hoe anana toky tsara amin'Andriamanitra. Dia hozy Mosesy ty ve te anty atsipazo ry ino izy Andriamanitra atsipazo iny dia nieritreritra Mosesy hoe ka tsy mila tehana tsony. Vao natsipony Mosesy ny tehana dia nanena tonga dia minarana. Tonga dia gaga be Mosesy natahotra avy hatrany dia miala mandositra. Dia hozy Andriamanitra aza mandositra raisiny amin-drambony tsy amin'ny lohany fa amin-drambony. Dia niraisiny tamin-drambony tonga dia tananao iny mba tsy feo anatin'ny tratranao izay Andriamanitra natsofony ray mandeha tao amin'ny tratrany dia avoay tonga boka ny tanany fotsy tahaka ny oram-panala. Gaga be Mosesy ao an'ity tanako ity atsofony ray mandeha indray iverinao vao natsofoka iverina takan'teo. Dia jerenareo fa nanahita an'izany ary Mosesy dia inona indray mbola natao satria ao an'ilay sain'ny Mosesy mihitsy ny voafatotry ny sakana. Misy fanampanakana mihitsy ny saina. Ao ny tena ivy-toerana amelezan'ny devoly ty fanahy sakana ty ny saina. Zao ny afatra rehefa resy amin'ny saina resy amin'ny zavatra rehetra ary resy tsy miady. Tsy mbola miady dia efa resy. Dia ahoana ozy Mosesy rehefa nahita an'izany famantarana lehibe sy mahagaga nampanaovan'Andriamanitra zany dia ozy indray izy za nge tsy mahay miteny fotsavava miadam-piteny dia ahoana ozy Andriamanitra iza nanao vavan'ny olona. Iza nanao vavan'ny olona. Ao amin'ny sainy Mosesy mipepon'le fanahy sakana olona tsy mahay miteny olona fotsavava ka mba hiteniteny ery. Fa niteny izany indray dia hozy Andriamanitra hoe iza nanao vava Mosesy. Mandeha any ianao fa za mombanao, za momba ny vavanao anoranao izay lazainao. Ahoana ozy Mosesy rehefa niteny izany Andriamanitra irao izay iraonao tompo mifona aminao irao saina. Raha vao voafatotry ny saina, raha vao ny saina no tratrany devoly amin'ny fanahy sakana resy amin'ny zavatra rehetra. Dia rehefa resy amin'ny zavatra rehetra resy tsy miady. Resy tsy miady. Jere tsara ny zanak'Israely miaramila ny Saoly vao mipotra avy Goliaty amoy lehilahy anankiray aiady anyka. Tonga dia malemy raiky tahotra mandre ny sofiny vonsainy mahita masiny lavabe
miteny goboka be voyen iady amiko anankiray iady aminy nefa ny zanak'Israely ho anany de tsingetana maramila saolo tsingetana kely daolo maramila koa nijery hoe tsingetantsika izy efa 3 metatra mihoatra ny alavany izy ko be feu be amay lehilahy anankiray iady amiko vao maheno an'izany fotsiny sy mahita amin'ny maso mahatsapa mandre ny sofiny pepony saina tonga dia matahotra mivady-po fa manino Davida ny alavany Davida ane nitovy amin'ny alavany reo zanak'Israely rehetra reo ihany fa tsy nihoatra ny Saoly ary angamba ataoko hoe mba mihoatra ny alavany amin'ny mampanjaka azy fa Davida tsy nihoatra ny ireo maramila ny Saoly reo ny alavany fa naninona izy rehefa nahita ny Goliaty saky iady any Goliaty mbola jerentsika na tonga ny Davida na saky niady amin'ny Goliaty rehefa avy eo fa raha fa ny saina tompoko no voafatitry ny devoly amin'ny sakana tena tonga dia resy le olona resy ka androany tsy maintsy hiala amin'ny saitsika izay androany vo miala amin'ny saitsika zany miala daholo ny sakatsakana rehetrarehetra io sakatsakana rehetrarehetra io la malasamba skala maidala amen ianao raha vo resaka vola hitahina ny ara-bolanao tonga dia nenitsoso anyjeren'ny olona hitahina ny ara-bolanao sady manao amena izy nijery nitrosany satria manjaka be ao anatin'ny saina le famatorany devoly amin'ilay trosa le fanahy trosa lay fanahy trosa fanahy fatrano ka raha dia miteny ary amin'ny tenin'Andriamanitra hoe hotahina ianao fitahiany Jehova mampanankarena anao tsy miditra ny saintsony izy fivavafatra ny saina raha vao niresaka vola mamadika izy trosa kanefa jere tsara nanavotan'ny tompony trosany raha vehivavy mativady amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina ka na tsy dia vaingam-bola ary nita hoe nitobaka ataondraha vehivavy niny zay lazainy mpaminany izy niny zay lazainy ny Elisa izy mivoaka tafavoaka tamin'io andro ihany nandrenesan'ny afatry ny tompo avy amin'ny mpaminany zay tokony ataony tamin'io andro ihany any dia voaloha daholo ny trosa sezy androany mivoaka eo ianao olamala sampoka andala fasika iza zao mino izy amen iza hoe halleluja amen ianao miaraka amin'ny zanaka io avy aty ianao balaiskala
amen averina fa tsy alahelo be mihitsy ny endra vehivavy nefa manompo an'andriamanitra izy hoe ny zanany alaina raha mpitso maraina ny riva raha vao tsy voalohany trosa tsy maintsy raha va ny sakana fa andriamanitra miasa tsisy mahasakana tsisy ahasakana mihitsy etoko ny fanamasina amen rava ao amin'ny saitsikao ny endra vehivavy ilay nanana trosa be ny tenen'ny Elisa fotsiny izy inona anao taoko anao inona avy ny anananao dilo ilo ray tavara pares dilo ilo ray tavara mba namindram-bolany dia vilany maritsy tsy misy zavatra aza atao vitsy tonga anao dia aidino le dilo ilo finoana natoky izy tsy ny teny manao ingo dia misy any aminao Elisa 1 million fotsiny 1 million vola jiosy mba handoa afaka fa nanambara izy zavatra misy teo amin'ny fiainana nakato tazona ny tenin'Andriamanitra van'ny olana tamin'iny andro iny andro rava daholo ny sakatsakana rehetra sakana arabola sakana tamin'ny fanalana baraka ho afa baraka sakatsakana rehetra rava tamin'iny andro iny andro ary tamin'iny andro iny andro dia gaga ny olona hoe lasa grossiste ny manale scandale fallasa misy zavatra tsy mbadika androany amin'ny fiainanao balaskala malaskala amen izy zao no tena mily fa izy zavatra tsy mbadika mihitsy ny fiainatra fa eo tongava aminao tongava aminao tongava amina bayala samaloy tonga laskana maskamarabalasana amen 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 amdiava mafan'Andriamanitra solaska izy telo mianaka eo izy telo mianaka fa tena mitsambadika be mihitsy olona tsy mahalotrozy zany ny tao tanàna tsy mahalotrozy reny mbola nidra bolany ray hony ary o maso ary endriny any ny volany ny nareo nga lasany rehefa makatony tenin'Andriamanitra ianao Andriamanitra ranga melo lalana anao tsisy masakana ikasika tsisy masakana ikasika ny fon'ny olona rehetra bala samagalasy tamaragala bayam rava daholo ny sakana sakatsakana le manala baraka izy tsy nalotrosy efa nakato Andriamanitra miasa tsisy masakana milo lalana zay ny tenenina ndondona hoe inona ampindrany volany amindrany volany hony izy tsy volatsony ny indraminy fa inona fa Andriamanitra rehefa mikasika amen sasa amen halleloja ikasika ny mpampiasa anao ny tompo dia hisonitra ianao alasarapes iza zay olona zay tsy angana fotsiny eo anao andraraka diliny kely fotsiny ahy amen
nampiasaina tamin'io fotoana io dia loko nampiasaina teto mifaly ianao fahita fity sitaka andriamanitra melolana tsisy masakana amen tsisy masakana mihitsy amen fanjoroko fahafombelona tamintsika voninahitra ho an'ny tompo nampitenen'ny fanamasina tamin'izay fotoana zay tamin'ny toriteny hoe raha pitsy toy izao 15 fotoana io tamin'izay 15 juin 14 juin zay a no toriteny tamin'io nampitenen'ny tompo Alahady ny tenin'Andriamanitra dia le nambarany Elisy hoe raha pitsy toy izao dia faminaniana na ny teny fahalalana teny mpinoana dia hoe ianao izay mahatsapa androany hidina ny fanamasina miaraka amin'ny afo dia raha pitsy dia zava-baovao tamin'ny tompo eo amin'ny fiainanao dia rehefa mifohanareo ny maraina ho an'ny olona tsy miny dia mampime fa ho an'ny olona miny dia tena misandratra Andriamanitra dia izao mivavaka ataonao saotra Andriamanitra ao no nanomezanao amin'ity 15 ity fa androany le fahagagana lehibe izay ataonao nisy telo izy ireny fa ny anankiray amin'izany ny joroko fahafombelonao momba ny asany ity ranabavy ity ny vadiny tao ny asa misy amin'ny vadiny dia zato ny roahana tamin'io fotoana io nefa tamin'io fotoana io ny vadiny voatazona ny sonitra ny karana tonga dia ny sonitra ny karana ary tena fahagagana zaho ozy pastera tena resy lahatra miverina vany ny asa ny vadiko izy tamin'ny Alakamisy Hariva ny teny tamiko hoe neny neny aveneneny amen zaho izy fanentanetana ahoana satria izy falifaly ozy dia fantatro hoe izay le 15 15 tamin'izany fa androany 16 boleskondala falabalaskala madalavalesika androany 16 dilo olona raraka teo ny asanao io misondry ianao ahita fititsitaka mipampiasanao ianao halleluja mahondabeskala asotra tompo amen rehefa tsy resy amin'ny saina atsika tafavoaka amin'ny saintsika amin'ny famatoran'ny devoly ny sakana tafavoaka mihitsy ianao zay ao ny tena hivitoerana mialezan'ny devoliny olona nampino dia ny saina jery sakana ray lehibe nanjoan'ny zanak'Israely tsika sakana ray lehibe nanjoan'ny zanak'Israely fitiniko nomery toko 17 ndrahana mpisavitany dia misy 12 nisany isaky ny foko ny zanak'Israely 12 nisan'ny foko dia nangalana Rahiaby dia jere tsara fa izy 12 lahy reo efa nandeha ny safon'ny tany izay nandrahan'Andriamanitra azy avy amin'ilay lala Mosesy dia samy mahita ny fahitany samy mahatsapa ny fahatsapany samy mahatsapa hoe izao mety izao ny tsy mety dia jere aloha izany ny fijona vavimbelona nataony Kaleba efa nanambarany zavatra hitany izy momba n'ilay tany izay ny safony eo ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy fa Kaleba dia nampanginany olona teo anatrehan'i Mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy
mba azahotsika azy ka resy azy tokoa isika. Io teny io tena azo lazaina hoe nandravan'ny sakana ho an'ny olona izay mino. Zany hoe Kaleba Josoa ny namany dia tsy voafatotra tao amin'ny sainy tao mihitsy tsy nisy famatorana ny sainy tsy voafatotry ny sakana ny sainy. Ary zany nahatonga azy ny teny manao hoe andehitsika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa aresy azy tokoa isika. Fa rehefa avy ny teny an'izay Kaleba dia ahoana ny valiny kosa nataon'ireo ilay solo tena amin'ny folo lahy eo ny andiny faraiky amin'ny telopolo. Fa ho kosa ny lehilahy izay niarany niakatra taminy tsy mahazo miakatra andesin'ny olona isika fa maheriny hotsika izy. Tena mifanohatra tahaka ny atsimo sy avaratra. Naninona moa reto ekipa amin'ny folo lahy reto ny teny an'izany? Io ny solo tenany. Satria nisy sainy mihitsy tompoko nefa voafatotry ny fanahin'ny sakana avy amin'ny alalan'ny fijery maso ny fahatsapana hitany. Fijery maso dia raha toy izy tsika fijery maso dia masom-pahitana ronofo dia nilaza ratsy ny tany izay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay hosafona dia tany izay mandevina monina eo. Ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona manina ozy olona vaventy be. Ary nahitany Nefilima teo izahay dia nitaranaka ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo masinay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo masina. Tonga dia nandeha tamin'ny fahitana izay zavatra hitana izay zavatra tsapana. Tsy mahazo mandeha makany tsika raha arina ny olona monina amin'ny tany izay hoe men'Andriamanitra tsika io olovatsika ny tompon-tany olona goavana be daholo teo faty any. Izay izao tiralaty izao notra mba lavalava tao nasiana ny lahatra teo fa mbola ny savony ny lohany. Mbola ny hitana ohatran'izao savony ny lohany. Jereny zareo izay ohatran'ny tsingetana izay koa eo masony dia ohatran'ny tsingetana. Maty antsika raha miakatra any. Inona nahatonga zany? Ny saina. Tonga ny saina tena nifitoerana namelezan'ny devoly amin'ny folo lahy. Fa Kaleba Josoa hafa mihitsy. Tena hafa mihitsy izy mindralahy satria inona ny antony? Niazona tsara. Niazona ny teny izay nambaran'Andriamanitra taminy izy. Ary nambarany tsara zany ny nomeri toko 412 andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Josoa zanakinao sy Kaleba zanak' Jefona izay isan'ny safin'ny tany dia nandritra amin'ny fitafiana ary ny teny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafona dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehova isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy. Sitrak'Andriamanitra io sady sitrak'Andriamanitra tompoko. Tanao le tenin'Andriamanitra izay nambaran'Andriamanitra taminy fa hoe sitrak'Andriamanitra mihitsy nanomezany ny tany dia nitazomina izy mindrala. Tsy afaka midomina tao amin'ny sainy izy mindrala ny devoly nanao sakana. Toy izany ka omeny antsika dia tany tondra dronono sy tantely. Aza miodina amin'ny Jehova ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany fa hanina ho antsika ireo ny fiarovana efa niala taminy. Jehova momba antsika ka aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra toray vato izy ireo lahy. Nahatonga ny Sadaka sy Mesaka azafady nahatonga ny Kaleba sy Josoa tena tonga dia nitenen'io hoe raha sitraka Jehova hitondra antsika amin'ny tany io aresy azy tsika satria fantatra zareo fa momba azy Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra mihitsy nanomezana an'io tany io indrindrandrindra ny tompon-tany efa niala tamin'ny fiarovana. Nanana fiarovana ireo fa niala taminy. Zareo zany tena izany mihitsy ny fahatsapanao anatiny hoe miazona le tenin'Andriamanitra. Raha tianao ho rava ny sakana tsy ho tafiditra ao aminao na ho rava ao aminao zany ankoatra ny vavaka fanafahana délivrance atao eto
dia tazomy tompoko ny tenin'Andriamanitra. Mena ny tompo ny voninahitra tamin'ny CEP namokatra be. Mena ny tompo ny voninahitra tamin'ny BPC tena vitsy fotsiny tsy afaka. Zaho mino koa fa amin'ny baka naran'i Jesosy. Mena ny tompo ny voninahitra. Zaho tena tsy nanam-po hoe satria mivavaka ao amin'ny mpanao baka mpanao BPC zay tamin'iny tamin'ny andro iny tsy sakony raha fijereny sasany hoe ity ve tena afaka ve ty fa le tsodrany fotsiny sisa natao aminy fa tena afaka fa raha masom-pahitana fa dia ny tsodrany ny tena hoe tsofina rano afaka fa mivalony sady afaka BPC no seconda. Amen. Fa itsika rehefa tsy voadominen'ny devony sakana ny saitsika, rehefa miazona le tenin'Andriamanitra salany Josoas Kaleba isika, za milaza aminao fa andova ianao tsy voasakana ianao fa tonga an'ilay tany mpitahiny azony fiainana mandrakizay. Tsy voasakana mihitsy tompoko, tsy voasakana mihitsy. Josoas Kaleba fa ny 20 taona miakatra zay tena tonga dia avy hatrany nandray ny tenin'ny folo lahy dia tsisy tafakatra, tsisy niditra tany an-tany Kanana. Efa nahenao zany ange zareo ny nomerito 412 voalohany dia nanandrandra ny feony ny fiangona rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Manahoana hoe zany olona nitomany zany amin'ny alina? Olona rehetrarehetra nitomany daholo hoe maty zay alohanay maty tany enefitra tsy zay maty hiditra amin'io tanàna io, tahaka izay tany Egypta ihany nijanona, tahaka izay tany enefitra ihany dia maty, tahaka izay dia nitomany daholo nefa amin'io mbola tsy miditra akory, mbola tsy miditra fa mbola ve hoe maventy be ny olona hoe raha vao miditra ao dia maty resy emisaina, mbola tsy miady resy tsy miady, ny resy tsy miady vo amisaina, tomany amin'ny alina, tomany tonga dia mitomany. Ianao ilay nitomany teo iny efa afaka ny sakanao aminao le vehivavy iny ary jerena hoe fifaliana seho amin'ny fiainanao hoe fa le zavatra mbola tsy hitanao hatramin'izay ho azonao io. Palasa. Amen. Efa marana ako hidirantsika Sadraka sy Mesaka ray Abednego. Verimberina Sadraka sy Mesaka ray Abednego. Fa maninona moa Sadraka sy Mesaka ray Abednego avy hatrany dia tsy napiditra ny tezy nambarany mpanjaka taminy hoe zay tsy mekoaka na mivavaka amin'ny io sary olona volamena zay natsangako io mamoaka didy aho atsipy anaty laforo misy afo mirehatra, tonga dia aina tsisy taolaka levina, tsy miandry faty. Tsisy faty indrasana fa tonga dia lavenina mafy be ane zany fa maninona moa izy mitelomin-dralahy tsy netinekoka tamin'ilay sary olona volamena. Naninona tsy netinekoka? Satria fatany tsara fa le Andriamanitra zay tompony dia Andriamanitra mahavonjy azy ary tsisy mahasakana amin'ny famonjen'Andriamanitra zay ataon'Andriamanitra mmpanompony ianao zay. Tsisy mahasakana nanga rehefa Andriamanitra mamonjy anao, tsisy mahasakana.
ol malasaka sy tamaravalazy tsisy mahasakana ny fahafantarany an'Andriamanitra sy ny finoany an'Andriamanitra zany mibahatoerana tao anatin'ny sainy sy ny fony fa tsy le teny zay nambarany mpanjaka zangeny natonga azy nentina teo anatreny mpanjaka eto aty reo fa reo mahafilamosina be marano lamosina angano jaridina be fotsiny tompoko ndao entona ny mpanjaka inona ny antony tsy mba eko fanarao amin'ny Andriamanitra zay natsangako tonga dia tsotra ny teny ny mpanjaka oko fantatrao ny Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay dia re zany toetsaina zany mahavonjy anay amin'ny laforo misy afongrehatra sady na izany na tsy zany ny Andriamanitra zay natsangatrao ny Andriamanitra zay natsanganao dia tsy tomponay tsy vavahanay tsy retsazy zany hoe ny tenin'Andriamanitra nitazominy tenin'Andriamanitra ninony mino ilay Andriamanitra izy tsy niditra mihitsy ny fanahisakana atonga azy ekoko amin'ilay sary olona volamena ampiala azy an'ilay fatiky fa tsy nety izy rariny raha ohatra ka misy ny voninahitr'Andriamanitra rariny tena rariny ao amin'ny saina io ny tely filentsika voalohany androany rehefa afaka io rava ny sakanara-bola sakanara-pahasalamana amin'ny tokantrano amin'ny fianarana amin'ny antsony tompo aminao amin'ny ankonanao fisondrotana tamin'ny asa moa dia efa amin'ny ara-pitiavana io moa mianatra be mihitsy ny olona rehefa amin'io aloha miafikafina tosiny dia vola andeha raha voatsony iny aza makeny saina nefa rehefa izay mifitarian'ny fanamasina hoe ansolana dililo anao zay tratran'izay dia tokony makatena ohatra fa rehefa eny fotsiny ianao zay mifitarian'ny fanamasina dia eny rehefa sina mitsangana dia aza mitsangana fa mamenatra iza manam-pempon'izay ay manomboka azonao tsara hoe any amin'ny saina foana le devoly makanesa teo izy Jesosy ianareo zay miasa fatrasa sy mahavesatretana fa zany no hanome anareo fitsarana makanesa dia manatona zany ohatra raha hoe miantso ny tompo makanesa dia le mahavesatretana menatra ianao eny oeny ianao menatra eny ianao etany ianao le devoly manam-pempon'izay na io famezana io ary mamezana eo raha tsy menany any am-paosy mamezana eo raha tsy tonga dia mandidy tongotra rehefa miala eto rehefa manome dia mba hitan'ny olona fa ataovy kely nefa rehefa fatra-pahihatra loatra tonga maninona malahelo ihany fa mipiny tsy mety an'izany fa ny eo ansainy dia hoe za tsy maintsy mandrebe nefa mamafy kely koa no ninona aza mety kajiny devoly ny sainao foka le tenin'Andriamanitra ny bahatoerana anatin'ny sainao ao ary inonao fa ny hoan'ny tompony voninahiny taka ny sadaka sy mesaka la Abednego anao taka ny Kaleba sy Joshua olona malasika amen amen voninahitra teo amin'ny tompo betsaka ny zavatra efa men'ny tompo tao fanomboka hivavaka akostika amin'izao fotoana izao misaotra ny tompo ianao dia raha misy azonao ahitsy eo ny fiainam-panahinao hoe zaho olona tahaka ny tsy dia tena mino ny tenin'Andriamanitra fa lasa fahazarana fotsiny fa tsy dia tena mino ny tenin'Andriamanitra dia androan'ny folay ao anatrehan'ny tompo anao fa ny devoly namely ny sainao tafiditra tomponao dia lasa fahazarana fotsiny fiainana ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ianao ka tsy mpakatoy ny tenin'Andriamanitra
sakana ihany keo ne zany hoe tsy makato ny tenin'andriamanitra zany rehefa tsy makato tsika anisan'ny sakana ray lehibe apetraky ny devoly tsy ahatonga ny vision'andriamanitra aminao na ny visionao napetraka tao amin'ny ten'ny tompo tsy ho tanteraka. I Saoly mpanjaka tompoko tsy nahatanteraka ny paikady izay men'andriamanitra azy amin'ny andravana ny Amalekita. Sandrato ny tananao baalaska vava amin'izay amala saskandala falasana o bayoreskandala falaskala balababababa Jesosy o misy skandala falaskandala falas misotranao aho nampandeha raha mbola afaka nanteny afatrao reto faokanao reto isotra fanamasina tao anatin'ny teny rehetra izay nandranao tokony atao isotra fisan'ny teninao zany nampiovany tsiray aby zay manatrika eto zany raha misy tamin'izao fiangonana izao tena tao anatin'ny tsifin'olo tsy nay niazona ny teninao tsy nakato ny teny mandrafoano any mbola sababakala de la belesonka de la falalala oh mascara megala sanskolo de la falasabakala isotra vavatsara ianao bakala sambakala 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 amen 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 dabaska misotranao aho misotranao aho tompo tenena amin'ny tenanao hoe hopakato ny teninao aho ho vehivavy sy lehilahy be finoana aho hiazona ny teninao tompo atolotra anao ny saiko ny foko manolora ny tenanao ny sainao ny fonao mombanao rehetra bola skara balabala atolora ebele skonda faskamara de vela skanda bola skandala skala amais kamales sotra falasola de l'eskambala misotra sandrato ny tananao dia avy aloha hidina ny fanamasina raiso ny fanamasina miaraka amin'ny afo anao vavaka fanafahana ny tenanao ianao dia ny sainao ny voaloha dia ny fonao raiso ny fanamasina miaraka amin'ny afo alaola sambagana tsy miasa herery ianao fa miaraka amin'ny fanamasina nareo erierinary malaso amalaisambaiskamalada mbais salabaiskambalaskambalasabalaba balaisolababa o baskalabalababa fanamasina baiskamale delebeleskamale babababa Ola skambare ba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  raiso ny fanamasina miaraka amin'ny afo raiso amin'ny anaran'i Jesosy fanatrehan'Andriamanitra Mosesy rehefa nanatrika an'Andriamanitra tamin'ny andro izay nitsoan'Andriamanitra azy dia nihidina teo amin'ny romemy Andriamanitra dia ny afo nisy tamin'izany fotoana izany natsapa ny fanatrehan'Andriamanitra Mosesy midina ihany koa ny afo ny fanamasina miaraka ny fanamasina dia atsapa fanafahana ianao androany izy nitondra fanafahanao anao avy amin'ny alalan'ny fampiasanao ny fahefana bala isangaradalasa o baoskamaladalabalasamakalabababa o hambababebebobaba amen mesondolo foloskamaladevelesamkatalababa amen 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 samba vavabe avy aloha hidina le fanamasina avy aloha hidina avy aloha andeny fiokina sy nina dia anao mangatany fanamasina hidina ao anatinao tsy mila ianao falasolo da vita vatsisan'ny fanamasina ianao mitenena fiteny tsy fantatra bola skamaradala iskamara babababa o maola skala amenoa fanamasina
Hamolla scala delle scala. Amen. Amen. Resta gli affu. Resta in fana massa vera cambiafu. Resta. Resta nella nome di Gesù. Si va bene scala. Che si wijai ni fora. Ola dai samas. Fifadian now. Bare samas lo volo che banda. Ola scale bello. Siete la fanana di manto per la fanana. Fanana snow. Ola samarina. Ola dai salisca. Samas camara di scola. Fanai massimo mi dinare. Fanai massimo fenuia. Fakiuana mi fukuanzaka. Mandeha fotsiny feokira fotsy mandeha. Oh lascamas. Mitsangana ianao. Ah lascama. Mitsangana eny toerana misy ianao. Feokira fotsiny mandeha aloha. Oh lascamas. Apiatsao amin'ny tananao iny apiatsao amin'ny sainao. Dia délivre ny sainao. Tsy piatrahany sakatsakana atao amin'ny devoly. Lasa ampiasao ilay fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Délivre ny sainao io. Délivre ny lohanao. Afato amin'izany Jesosy ny devoly. Miala! Miala amin'ny sain! Miala ny famatorana ny sain! Miala ny famatorana ny sain! Miala ny famatorana ny sain! Dinao ny fonao indray tananao. Délivre amindray ilay fonao. Miala amin'ny fanahy sakatsakana rehetra ato. Zay ataon'ny satana atao anatin'ny fokaty. Loay, loay, loay. Allah. Saotra loay amin'izay a loanao raha misy marary ao aminao. Anisan'ny fitaovana ampiasain'ny satana mitondra fanakanana antsika amin'ny zavatra rehetra izay taontsika amin'ny maharo anofo antsika, indrindra isika amin'ny manompo an'Andriamanitra dia ny aretina. Tsy afaka mandeha lavitra ny olona rehefa marary. Sakana raha io a loay amin'izao fotoana izao izay misy aretina dia loay amin'ny aretina aloha izao a. Amin'ny aretina loako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ny devoly tondra aretina anatin'ny vatany ao. Miala ao anatin'ny fo, miala ao anatin'ny rà, nofy, vantala, miala ny tava, miala ny ratsambatana, miala ny ratsambatana andeha manontolo, miala ny ratsan-tanany, miala ny ratsan-tombony ao. Loana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny devoly tondra aretina rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra saka, mitondra saka. Tsy afahany manao miasa, tsy afahany mianatra, tsy afahany manompony tompo tsara. Loana ny devoly misakana amin'ny aretina. Miala ny devoly amin'ny aretina. Miala ny devoly mitondra aretina. Miala, 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 miboaka. Loana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Piatrao amin'ny fahatamanana ny tananao. Raso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy.
raha sy ny fanasitranana amin'ny anaran Jesosy. Sitrana matanjaka mahirata amin'ny masony zay tany aty masony, mahirata amin'ny masony, malady maraina, matanjaka amin'ny malemy amin'ny anaran Jesosy. Levina le fifitosana amin'ny anaran Jesosy. Tsy taizana aretina, tsy taizana aretina manaranaka avy any an-drazambe, afaka tapaka nozina amin'ny anaran Jesosy. Saotra ny sakana rabola rehetra, ny tananao asan-drato, iny tanan'iny tompo izay asandrana iny, tsofoko rano amin'ny mampanopona aho, andraraka dililo aho, dia izay zavatra ataon'ny tanan'io dia ho ambiny. Misaotra ny zavatra rehetra izay ataon'ny tanany dia misy fanambinana manomboka izany. Ary iny tanany iny tsy voavoaka fotsiny vola izay azony fa mandeha amin'ny zavatra tsara daholo. Ninona zavatra ataon'io tanany io dia fanambinana, hotahina ny asan'ny tanany, hotahina ny bebopony, hotahina ny fambolena, hotahina ny fianarana, hotahina ny asany. Ary mpanompon'Andriamanitra izy ny eto, ny olona rehetra izay ametrahan'ny tanany dia mahisy ny fomba an'Andriamanitra, ahita ny fitahian'Andriamanitra, omba azy amin'ny famatana sy fahagagan'Andriamanitra amin'iny tanany iny. Misaotra tompo. Roay le devoly anatin'ny poketranao, aingana misy pokety avy eo aminao ao, raha posinao dia roay izany. Raha tsy manana an'izany ianao, roay le devoly any amin'ny fitoeram-bolanao any an-tranonao any, amin'ny anaran'i Jesosy. Fanapanakana rehetra, fanafahatana, ozy ny velotena, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala anatin'ny fitoeram-bolanao, miala amin'ny poketa, miala amin'ny posinao, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakatsakana rehetra, vola miditra rehetra amin'io poketran'io dia ary tsy laninany foana. Misaotra tompo. Ampiatrao amin'ny fonao ny tananao le manana olana raha tokantrano, ny sakana rehetra amin'io tokantranon'io ka tonga ny tokantrano mikorotana, le fanahy be korotanao, ny devoly manakana ny akonany tsy andray famonjena, loana amin'ny anaran'i Jesosy ny tsakatsakana amin'izany, bandihana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano izao androany izao dia ahita fitisitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny akonany, ary hovonjena takazy ny akonany, ny zanany, ny vadiny, ndray aman-dreniny, ndrafozany. Fotoam-Bavaka. Misaotra le manana olona raha-pitiavana, sakana raha-pitiavana, tompo mahita azy ianao. Ireo olondreo tsy antso anao tiako, fa fantatro ny famenaranao fa izao nataonao. Apetrao amin'ny fonao fotsiny tananao fa za andrava ny sakana. Misy amin'izao fotoana izao eny toerana eny mametraka ny tananao ianao no ny olana raha-pitiavana dia efa manomboka nrotsaka ny ranomasinao. Bizao anefa tsy hitomantaka mihitsy ianao. Zay zao le olona zay le olona zay le mitomany zay. Barasika tompo faiko hala malidikarsika tafary restomakalazy loako amin'ny anaran'i Jesosy ny sakana rehetra.
ara-pitiavana miala tao le fanampanakana le fananotondra osina avany andrazam-be mipita avy amin'ny ara-pitiavana voa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano izy ireo tompo mba ho tafita amin'izany ary mandraraka dilo amin'izy ireo ampinoana fitahiana lehibe ho tafavoaka amin'ny fiainan'io ranabavy io amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahasorako tino ino o malas karabadavas ms tolna lasolkolasa olasa. Misy mpiandraikitra eto mpanompon'Andriamanitra meny tompo famomezam-pahasoavana ianao famomezam-pahasoavana meny tompo anao dia mipinoana finoana mahafantatra fanahy samihafa. Ireo olon'ireo rehefa mahatsapan'izay ianao dia mangataka anao amin'ny anaran'i Jesosy manatona ny ray aman-drenitsika ara-panahy fa izy mihitra tanana aminao dia velatra ianao fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anareo atao amin'ny mpitendry ato ny tompony anositra anareo ka raha vao mitendry anareo dia olona maro no vonjen'ny tompo. Ary raha vao mitendry fotsiny ianareo dia be ny rositrana. Raha vao mitendry ianareo dia betsaka nandray ositra. Ivavaka isotra ny tompontsika balesikansy tamalagaladalafalasy misaoran'ny tompo anao asy fiarovana tompo ny zavatra rehetra izay mena teto androany. Tsofoko rano androany le sezy dia ny tsampadika amin'ny fiainan'izao fiangonana izao fa nisy zavatra lehibe no zarainao teto androany. Balaskananalamalasa erinao tompo no eriko toerantsika rehetra andro ray mafaly ty andro ity ty volana ity mandra-patokan'ny volana oa dia tsy tsahatra ny herin'Andriamanitra hiaraka amintsika ka ho ravany sakana. Amen na dia ny voninahitra ho an'ny tompo herihery any. Dia zao zany ho anareo izay tsy mbola nazo an'ilay fisikely izay antsika manohana ny fanamboarana ny inty ny kabonetsika izay amboarana tsara tare dia manatona ianareo ny amerenanareo azy dia tsy voafetra hoe amin'ny herina ny tavabolana fa mba ezaka ianareo ahafahanareo manao zavatra tsara manohana araka izay tratranao
dia miasa hoe alohan'ny trésor dia tafaverina fandrisana ho anjara dia manatona ity zany ianareo halleloia zao ary a anao hira anankiray petsakana tena ifaliana iraviravony isika misy faly vy eo aminareo aoka izy hira fiadiarana ho an'ny tompo ary raha azo atao ary dia tsaky aly io mbola itoy ny fotoanatsika amen na nda ho azy vonina le pitarika vona tsara raha de ony olo inny nda ho azy tompoko tsagnanatsika dia afaka manatona ianareo a zay mila le fisy zany ndao tsika me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny iorakoraka dia amin'ny alalan'ny tehatanana ho famezatsika voninahitra anazy eo ary dao tsika idenan'Andriamanitra ny fifaliana Isikerecha nuira isan idera mafile tupunaina anke atana na le kumiti anda sema le sinidia Fifadina luidera las Jevale Iala wasi Isigarecha tukunile Diurana Yudea zera Kaila saina isiketi Iake Yarani Fiderana Utsiula Hacham Zayari Tuyakan Yakanigu Aliniwa Atukatika Iberanas Iberana Utsiula Hacham Zayari Tuyakan Yakanigu Aliniwa Atukatika Iberanas Eya Fifadina luideranas Ewalae Ialawasi Isigarecha tukunide Ulana Yudea zera Laila saina isiketi Iyaike Yarani Iberana Yutiula Ajam sayari Tuyakan Yakani Aliniwa Atukatika Iberana Iberana Yutiula Ajam sayari Tuyakan Yakani Aliniwa Atukatika Iberana Sentera, tega, tega, tega. Tira se você, ripa, ripa, ressa, 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 Hey!
macam saya itu yang cantik Hariva Atu kasikai Fiterane ya Ciulan sayang saya itu yang cantik Hariva Atu kasikai Fiterane ya